MG Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Afaka herinandro dia ho foana tanteraka ny délestage araka ny nangatany Andry Rajoelina hony teo anivony orinasa Jirama androany. Mihamafana ny grevy vokatry ny fahatapahan-jiro amin'ireo faritra maro ankehitriny. Porofo manambara fa tsy naomby ny vidin'ny fotony nataony Andry Rajoelina teny Ambohimanambola. Tsy nahitana fiovana firy ny vidim-piainana eto amintsika. Taorian'ny nampiakarana ny taux directeur ny volana Aogositra hony teo anivony Banky Foibe. Vehivavy mpanao casse-point sy ny anadany voatsatokanto Somalia Riva, tao Mangarivotra Atsimo Toamasina. Lasa andro Jolay ihany koa ny vola mitetina 10 hetsy sy 2 tapitrisa ariary. Tonontosandroany ny fandatsaham-bato amin'ny fividianana izay ho filohan'ny pirenena Amerikanina. Efa mahery ny 80 tapitrisa ny Amerikanina ny fidy hatramin'ny tapany maraina teo. Ny antsipri an'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tongo kilasy tongo vavy manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Matoa ndatsoratra avy hatrany no ndeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Afaka herinandro dia ho foana tanteraka ny délestage araka ny nangatany Andry Rajoelina hony teo anivony orinasa Jirama amin'ity androany ity, izany hoe tsy maintsy mbola hiaritra fahatapahan-jiro toy izao ny mpanjifa rehetra eo am-piandrasana io herinandro io. Ka eto Andriatsilavo. Manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny izay niteraka korontana sy fidinana an-dalambe teto amintsika efa iray volana mahery zay. Nilaza ny tale général Jirama androany fa afaka herinandro dia ho foana tanteraka ny délestage araka ny nangatany Andry Rajoelina andro vitsilasy zay. Izany hoe afaka herinandro zany vao tokony nivoaka teny Ambohimanambola ny filoha. Olana tamin'ny famatsiana solika ny fiandohan'ny volana Novambra ny voalaza fa antony na mafy ny fahatapahan-jiro. Teo ihany koa ny fikatona ny toerana famatsiana solika tany Toamasina vokatry ny asa fikojakojana tsy maintsy natao. Ny Jirama izay mila solika manodidina ny 5 alina sy 4 litatra isanandro ahafahana mamokatra herinaratra. Fanontaniana mipetraka ry hoe tafiditra anatin'ilay drafitra narenana ny orinasa Jirama ve io vola 300 tapitrisa ariary isanandro ividianana solika ampandeha ireo groupe roa voalaza teny Ambohimanambola io. Raha tafiditra midika izany fa hitombo indray ny fahatiantoka ho an'ny orinasa Jirama izay mividy herinaratra lafo kanefa mivarotra mora amin'ny mpanjifa. Raha tsy tafiditra anatin'ny drafitra fanarenana dia midika izany fa tsy mitombona ilay drafitra napetraka satria drafitra fanarenana no napetraka fa tsy drafitra amotika indray ilay orinasa. Raha ny zava-misy aloha araka nefa nafantarana ny fientanam-po sy ny oeraoera ary koa ny fahoany mahazatra ny mpitondra ady izay tsy tafiditra anaty drafitra fanarenana Jirama ny fampiasana ireo groupe mavesatra mandany vola be isanandro io. Tsy tafiditra anaty drafitra napetraka ihany koa ilay filazana fa hanesorana ny vola tokony ho an'ny fampianarana ka hividianana solika. Ity fanambakevitra farany ity izay isan'ny nanaitra ny be sy ny maro ary mbola ahitana fanehoan-kevitra hatramin'ny androany. Nazava ny fanehoan-kevitra mikasika izany ho an'ireo mpisehatra mivantana amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara dia ny hoe hopitehana tanteraka ny fampianarana sy ny fanabeazana eto amintsika. Ny fampianarana sy ny fanabeazana izay isan'ny tokony atao laharam-pahamehana noho ny fahantranaran-tsaina hita sy tsapa eny anivon'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny. Maro tamin'ireo mpampianatra sy mpanabe, mpanao politika, mpandalina sy mpandinika ny raharaham-pirenena no nilaza fa tokony ho ireo andrim-panjakana hafa no nitodiana fa tsy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Maninona hoy izy ireo no tsy any amin'ny tafika na any amin'ny ministera hafa? Maninona no tsy ny karaman'ireo solombavambahoaka na dia iray volana monja aza? Maninona ihany koa no tsy ilay vola tokony hividianana 4-4? Hatreto aloha mangina tsy ahitany teny ny akamaroan'ireo solombavambahoaka manoloana izao olana sy fahasairanana iainan'ny mponina izao. Vitsy mba tsy ilazana hoe tsy misy na iray aza hatramin'ireo voalaza sy mitony tena fa mpanohitra maneho hevitra sy manampy ny antsoavo ataon'ny vahoaka. Tao tsy misy fitodiana manokana ny vahoaka ny fidy azy fa ny adisisika amin'ilay resaka 4-4 no mahavariana azy ireo.
Hoy teo indray ny mahakasika an'izay ho afaka herinandro izay fanafana ny hetsika fitakiana fiverenany jiro nataon'ny mponina teny amin'ny 7 hektara sy manodidina alina. Ngre vokatry ny fahatapahan-jiro izay mihamafana trany ary faritra maro ihany koa no ahitana izany amin'izao fotoana izao. Pirofo manambary izany fa tsy nahomby ilay vidinana ifotony nataony Andry Rajoelina teny Ambohimanambolaka eto Andriatsilavo. Itaosy, Ampasapito, Andranomanalina, Ankasina, 67 avaratra andrefana sy avaratra atsinanana, 67 hektara afovoany, Vatobe sy tany malalaka. Nahitana fitokonana vokatry ny fahatapahan-jiro avokoa ireo omaly alina. Leo délestage, simba ny asa fivelomanay, tsy afaka mianatra, avereny ny jironay, orakoraka, mandoro pneu, mitsoka sifle sy ny sisa, ireo no nitambarany rehetra. Na izany, ny afaka ny teto amin'ny tany malalaka, nisy ny fifampiatsiana teo amin'ny mponina sy ny mpitany filaminana, ka raikitra ny fifanenjehana sy ny fifandefasana bomba mandatsa-dranomaso. Nisy ihany koa ny torabato nataon'ireo mpitokona sasany, ka nanimba ireo fiaratratra farany sy ny fananan'olona. Mahita tomobila mandalo dia toatoran zareo simba daholo ny entan'olona ny tomobilan'olona, misy olona mandeha moto lohan'olona ila vaky mihitsy. Zay. Dia sao mandratsa olona fa le aina tsy misy taratra tomobila vaky. Ie, be da be parabrise. Ireo mpitokona sasany satria ireo mpitokona namany ihany no ny antso sy ny tako fitokonana ampilaminana. Tenena zany le grève afaka atao fa le izy mba aoka mangatantsika pahendreny le olona mandalo le mitondra tomobila tokony tsy toratorana fa sy mba le zavatr'olona le olona reny koa mba mijalôtsitsika mba tapaka jirotsitsika koa fa le zavatra tsy tokony simbaina le zavatr'olona le olona mandalo aza toratorana fa le zavatra tiana tongavana afaka lena angatana pahendreny. Mbola nitoy nefa ny torabato indrindra taorinina ny fisamboran'ny mpitany filaminana mpanao fitokonana iray teto amin'ny tany malalaka. Marina voaverina zay tena marina zay le olona de le olona ray zay tena matifoale izy zany matoka le olona ohatr' zao sady le olona tokony mba hiaro le vahoaka ndray izy ndray mandratra le vahoaka zay le mavoa azy jiro tapaka. Vokatry ty fitakiana alina ity tapaka tanteraka nandritry ny ora maro ny lalana rehetra teny amin'ny 67 hektara sy ny manodidina. Amin'ny 12 ora alina mbola misy mandrehitra pneu hafa indray na efa niverina aza ny jiro. Ohatra amin'izany ny teto Akasina ivoaka Ankazomanga. Ny taraina ireo taksi miasa alina. Maty ny kapoakanay tsy mihinana bary tsy mihinana sosony aloha fandrakana réglevo rangaha le problème any vahoaka réglevo ny problème any vahoaka fa raha fa réglevinao ny problème any vahoaka tsisy zavatra manao ohatra zao io réglevo io fa na hatramin'ny asanay any hoaninay isanandro zany tonga de tsy zay nefa io taxinay jerefonareo io taxinay io jaly mihitsy ny taxinay zany zay zany tena tsy miasa ny olona tokony mba hoentinay zany tsy tsony matahotra rehefa ivoaka maizina ny jiro ka noho izany réglevo fandrakana meo sakafo ny vahoaky sakafo zany tsy hoe anateranao vary raika poka isan-trano fa rehefa mba milamindamina ny fiainam-bahoaka mirehetra ny jiro mandeha ny rano maninona. Raha ny hita aloha tsy nisy fiovana na inona ilay fidinana ifotony nataony Andry Rajoelina teny Ambohimanambolona. Vao maika aza mitombo ny ora fahatapahan-jiro, mitombo ny faritra ahitana fitokonana isaky ny hariva, ary ny tena olana goavana taitra ihany koa ireo mpisehatra rehetra sarotony sy mametraka ho lara-pahamehana ny fanabeazana eto Madagasikara noho ilay filazana fa ny volan'ny fanabeazana indray no hividianana solika ampandeha ireo groupe misa roa mandany 300 tapitrisa ariary isanandro. Androany indray aza moa dia nilaza ny eo nivon'ny Jirama
fa afaka herinandro vao tena ho afaka tanteraka ity fatapahan-jiro ity. Ina itombo ny tahany fandozana sekoly eto amintsika indrindra ho an'ireo sekoly tsy miankina. Hoy ny teo anivo ny FN EPM na ny Fédération nationale de l'enseignement privé de Madagascar. Antony potika avokoa ny ankamaroan'ireo asa fidiram-bola n'ireo ray aman-dren'ny mpianatra izay miankina fendo amin'ny herinaratra amin'izao fotoana izao. Gaëtan Andriatsilavo. Noho ny fatapahan-jiro lavareny, potika avokoa ny asa fiariana miankina feno amin'ny herinaratra. Inona ampitombo ny tahany fandozana sekoly zany, indrindra amin'ireo sekoly tsy miankina, hoy ny eo anivon'ny FNEPM na ny Fédération nationale de l'enseignement privé de Madagascar. Fa maninona moa tsy volan'ny tafika no kitihana fa ny vola ministère ny fanabeazam-pirenena. Na ninona tsy mba volan'ny député ka raha maray volana aloha mba nangalany fa ny vola ministère ny fanabeazam-pirenena. Marina ilay izy hoe tsy misy makaty aminay mivantany fa kely dia kely ny anjaran'ny sekoly tsy miankina ao anatin'izay. Fa misy fiatraika amin'ny PDB aty aminay ilay izy ohatra fotsiny fiarian'ny ray aman-dreny ao anatin'ny délestage. Nenay manko izao ny ray aman-dreny mampianatra zanaka ato aminay matetika miasa amina tontolon'ny fanjairana, amina cyber, mpivarotra, mila jiro. Kanefa noho ny fatapahan-jiro lava reny dia tsy afaka mivelona zareo tsy mahavita intsony ny andoavana ny saram-pianarana. Zao indray alaina indray ilay vola kely tokony hananganana EPP mba handraisana gratuit andreo zaza zay tsy afaka manao fianarana ty amin'ny sekoly tsy miankina indray dia hoaiza zany ilay firenentsika. Manoloana ny filazany any Rajoelina fa ny vola ho an'ny fanabeazana no amatsiana ny solika ahafahana mampandeha ireo groupe misa roa eny Ambohimanambola, amahany olana ny délestage, nanamafy ireto syndicat ireto fa fanaovana tsinotsinona ny fanabeazana eto Madagasikara izany fanapahan-kevitra noraisiny izany. Antony, ifanahina ny teti-bola ho an'ny fampianarana tao anatin'ny LFI sy ny LFR farany teo. Mbola maro ihany koa ny olana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana raha tsy ilaza afa-tsy ireo mpampianatra. Ny tsy hanekenay ny fikitiana ny vola ministère fanabeazam-pirenena dia izao. Mbola maro ireo mpampianatra namana izay tsy nisitraka vacation akory tamin'ny fitsarana fanadinana BEPC sy CEPE. Ny sekoly tsy miankina dia misy ny subvention izay tokony omena ny mpampianatra 50,000 ariary isan-taona, mbola tsy misy hatramin'izao. Ireo mpampianatra namana izay mivoaka teny amin'ny école normale tsy misy ny fandraisana azy ireo, efa nifoanana ny recrutement ho amin'ity taom-pianarana ity, ho amin'ity taona 2024 ity. Zao anefa izay vola kely tokony handonana ny sekoly, misy ny allègement parental izay tokony wakaty amin'ny sekoly, misy ny ireo mpampianatra FRAM izay tokony isitraka fanampiana, tsy afaka isitraka izany raha toka mbola okitehana nampiana ny jirama ihany ny teti-bola kely izay efa natokana ho an'ny ministère fanabeazam-pirenena. Noho izany miantso ireo syndicat namana izahay avy ato amin'ny FNEPM hijoro manoloana ny famotehana ny fanabeazana eto Madagasikara. Hoaiza ty firenentsika ity, hoaiza ny hafarany raha toka atao toy izao foana ny tontolon'ny fanabeazantsika. Nanamafy izy ireo fa vao maika ho potika tanteraka ny fanabeazana eto Madagasikara. Ny fanabeazana eto amintsika izay tsy mitsahatra ny mihemitra na eo aza ny ezaka ataon'ireo mpampianatra sy mpanabe manoloana ireo olana sy ny tsy fahampiana isan-karazany. Ny sehatry ny fanabeazana ihany koa izay efa lasa ataon'ny mpitondra fitaovana ampidirana politika ahafahana miazona seza sy mampitombo ny fahefana. Vaovao ny toe-karena vetivety, mila fotoana maritra ny andinihana ny fivoarana vidim-piainana eto amintsika. Hoy ny teo anivo ny Banky Foibe ny Madagasikara tamin'ity androany ity. Vidim-piainana izay tsy nahitana fiovana firy. Taorian'ny nampiakarana ny taux directeur ny volana aogositra. Antony tsy nanaovany teo anivo ny Banky Foibe ny politika ny vola tamin'ity volana novambra ity. Fitinokolona. Mandidina ny 7.9% ny tany fiankaran'ny vidim-piainana teto Madagasikara raha ny volana aogositra 2024 lasa teo. Nampiakarana ho 8.5% noho izany ny taux de facilité de dépôt sy ny taux de facilité de prêt marginal teo anivon'ny Banky Foibe. Saingy tsy nahitana fiovana firy ny vidim-piainana tao anatin'ny 3 volana farany hatramin'ny androany raha ny tatitry ny teo anivon'ny Banky Foibe hatrany. Izy ireo izay tompony andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-maso ny vidim-piainana eto anatiny. Sy ny tsy hiovana manoloana izany politika ny vola ampiarina raha ny fanapahan-kevitra niovoaka androany 10 novambra. Mbola tsy dia tena mandeha araka ny tokony ho izy ny toe-karena. Misy ny
asa zay tena hoe mahazahoantsika ny taux de croissance zay tokony atao a fa mbola tsy tratra zany amin'izao fotoana zao ary mahitsy zay fa miamiadana ny fiodiny toe-karena amin'ny ankapobeny. Misy koa nefany ny hitan'ny banque foibe hoe rehefa jerevana ny vidin-javatra eny an-tsena dia hita hoe mbola mitombo, mbola mialafo ny vidim-piainana kanefany araky ny fantatrareo dia telo volana lasy zay dia efa napakatra ny azy teo ny toy ny banque foibe ny facilité permanent moa ny anaovana azy amin'izao fotoana zao tamin'ny telo volana lasa zany dia nampiakarina izy io ny fiatraikan'io zany raha tokony ho izy dia tokony hiatsara ny fitorongelana ny vidim-piainana kanefany izany dia tsy hita eo ny fiatraikany fa tsy maintsy miandry volana maromaro. Nandrasana tamin'ny fampiakana ireo taux directeur ireo tamin'ny volana aogositra ny fiainan'ny vola mivezivezy eto anatiny izay isan'ny antony fiankaran'ny vidim-piainana. Tokony isy ny ezaka avy amin'ny fanjakana ny mafisana ireo tetikasa mamorona arina raha ny fanazavana ny teo anivon'ny banque foibe. Ny azahoana mapakatra ny fiodiny toe-karena dia ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra eo amin'ireo investissement zay tokony apetraka fanafainganana ny projet d'investissement eto Madagasikara zay ny anankiray fanamorana koa ny zavatra tenenina dia tokony afainganana ny fandoavana ny vola ny orinasa manao ny asa mpanjakana mba hampatonga ireo orinasa ireo avitrika satria rehefa tsy miasa ny orinasa mpanjakana tsy manana ny orinasa miasa amin'ny fanjakana tsy manana asa izy ireo dia mienda ny activité économique. Mila fotoana maharitra ny andinihana ny fivoarana toe-karena anatiny raha ny fanazavana tokony hidina ny vidim-piainana saingy tsy mbola hita tahatra hatramin'ny androany izany noho ny tsy fitovin-danja eo amin'ny tolotra sy ny tinady ny fiainan-danjan'ny ariary ary ny fitobaky ny vola mivezivezy izay betsaka hoarina amin'ny fiakaran'ny famokarana anatiny. Fapetraka any amin'ny banky any ivelany ireo volamena efa voadio izay navadika oro monétaire afahana manamaro toerana ny ariary ny teo anivony banque foibe Madagasikara tamin'ity androany ity antony eo amin'ny tsenany volamena any ivelany no hovarotan'ireo volamena izay avadika ho dolara. Ny oro monétaire eo anivony banque foibe izay manodidina ny 20 taonina saingy ny 2 taonina amin'izany no eto antoerana amin'izao fotoana izao fitiny kolona. Tsy maintsy apetraka any amin'ireo banky any ivelana ny oro monétaire eto Madagasikara ahafahana manamaro toerana ny ariary ny fanazavana teo anivon'ny banque foibe ny Madagasikara androany. Hovarotana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ireo volamena ireo ka ny dolara azo amin'izany no varotana anatin'ny midina ny marché interbancaire de devise ahafahan'ny vola vahiny miditra eto anatiny. Amin'izao fotoana tahiry iray taonina amin'ny oro monétaire no eo anivon'ny banque foibe eto antoerana ary ny ambon'izay any amin'ny banky any ivelany raha ny fanazavana. Raha ohatra zany jerevana ny tany volamena ao anatin'ny réserve dia tokony eo amin'ny 400 eo ny farany ambony. Amin'izao fotoana ny 400 eo zany dia tokony ho any amin'ny 20 taonina no any. 2 taonina ny ananantsika zany hoe ao anatin'le 2 milliards 277 millions zany ny 1 taonina ny volamena eo amin'ny 74 millions de dollars eo dia mbola kely fa efa manampy izy fa mbola kely. Raha ohatra zany misy fiovaovan'ny cours-ny or any ivelany dia mbola tsy misy influence loatra amin'ny réserve atsika le izy fa tsy maintsy apetraka any amin'ny banky any ivelany izy io zay mampatonga ny banque foibe hoe le 1 taonina hitan'ny vahoaka malagasy farany teo iny zany no farany hitany ohatran'iny fa ny ambony rehetrarehetra dia sary no azo alefa hoe io le izy io fa atsika ihany io fa mipetraka amin'ny banky any ivelany le izy tena marina satria rehefa mipetraka any amin'ny banky any ivelany le izy dia azo amidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia rehefa lafinao amin'ny tsena iraisam-pirenena le izy dia mandray an'le dollara ianao dia le dollara azonao avy amin'iny zany no amidinao eo amin'ny marché interbancaire de devise. Mbola sarotra ny dingana rana amin'ny fifidianana volamena eto antoerana raha ny fanazavana hatrany
Mbola maro ireo zavatra tokony hatsaraina ahafana mividy ireo volamena eto anatin'ireo. Tsy aivina, volamena voadio tanteraka izay nazahoana fahazahon-dalana manokana avy amin'ny LBMA amin'ny fenitra manokana no azo tohirizina sy sokajiana ho hors monétaire. Vao nomboka hividin'ny volamena eto an-toerana ny onivon'ny banky foibe raha ny tatitra. Raha ny mikasika ny 20 ariary volamena izay voarotana 12 tapitrisa ariary. Maro ireo nanjifa izany amin'izao fotoana raha ny fanazavan'ny banky foibe, saingy tsy nazahoana ny totanisa mazava ny mikasika izany. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity ality, ndroso tamin'ny fitokoana ireo mpitsara mivondrona ao anatiny SMM na syndikany mpitsara eto Madagasikara androany. Araka ny tapaka tao anatiny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana nataon'ny syndika omaly. Izy ireo izay miandry ny valiteny avy amin'ny ministeran'ny fitsarana manoloana ny fangatahana natao. Ny Antsiprian'izay. Teo anoloana ny fitsarana an-tampon-teny Anosy no nanaovan'ny SMM na ny syndika ny mpitsara eto Madagasikara ny fitokonana izay nataon'izy ireo. Izay ivona, nisy ny fanapahan-kevitra izay hianoresy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fitsarana amin'ny fampiatoana amin'ny asany sy ny fanapahana ny karamana ireo mpitsara miisa 4 ny asa eo anivon'ny fitsarana eny Anosy. Nambaran'ny filohan'ny SMM fa tsy aradrarany sy tsy nanaraka ny dingana rehetra tokony natao ny fanapahan-kevitra izay miteraka fikorotanana amin'ny asan'ny mpitsara. Miandry ny fifampiresahana ny eo anivon'ny SMM manoloana izany tranga izandra ny fanazavana. Nefa natao iny omaly dia nisy moa zany ny resaka hoe fifampanetsoana, fifampiresahana. Izay raha tao amin'ny fanamarana nataonay dia nametraka mazava fa tsy sakana amin'izany fifampiresahana izany. Izay no antony na tonga ny fivoriana vao maraina natao teo aloha ny hoe fifampitsinjovana eo amin'ireo manandrara amin'ny fitsarana tsy maintsy natrehana ihany ny asa fa teo ihany koa ny hoe nanatanterahanay an'izao zavatra hitanareo io masomaso zao hoe nataonay ilay journée de solidarité, journée d'indignation encore ho andaniny ho fanohananay andreo namana izay niaran'ilay fanapahana iny. Dia izay no zava-misy zao hitanareo tanterahanay eto ankehitriny izao. Iverina hiasa ireo mpitsara saingy mazava ny fitakiana izay nataon'izy ireo ary miandry ny valiteny avy amin'ny ministera tompon'andraikitra. Efa teniko teo amboloany teo isy ny fifampiresahana. Isy fa natonana nasehonay androany izay atao hoe journée d'indignation izay ny tohin'ny zava-misy izay iverina hiasa. Fa aorinan'ny fifampiresahana izay efa nanao ny fanambarana iny dia iny ny taxe fangatahana efa nataonay dia tazominay izy. Ankoatra izay, efa nametraka fitoriana amin'ny famoahana ny fangatahana, fanapahana ny ampetoana amin'ny asany sady nanapahana ny karamana ireo mpitsara miisa 4 ny teo anivon'ny SMM. Dia izay ny koa no entintsika amin'ny sento vetivety ao anaty dokafohy. Aza misaraka aminay. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 janvier 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce à ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Mamena ny arabatra ny tonga kilasy tonga vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ality. Hoentintsika manokatra izay mitohatra any amin'izao fotoana ny fanangonana kara-pividianana sy kara-panondro ataon'ireo kandida miisa 3 ao Mahajanga.
manao fampelezakevitra ho amin'ny antoko ny fitondrana ihany koa ny ministry ny fanatanjahantena sy ministry ny fampianarana ambony miazakazaka ny fizarana sy ny fanamboarana karapanondrom-pirenena ho an'ireo tsy mbola manan'izany amin'izao fotoan'izao ananana pirofo avokoa zany ho ny folo nasionaly ny antoko SVM izay sady kandida be ny tanàna ao Mahajanga ka anaovany antsoavo amin'ny senisy ny fanjakana Foibe andray ny andraiky manoloan'ireo endrika kolikoly ara-pividianan'ireo. Mibaribary toy ny vahiakandrina amin'izao fotoana ny fikononkononana lapato ny tsy fanarahan-dalàna maro samihafa toy ny ireo kandida miisa 3 Mahajanga hoy Rivo Rakotovao kandida be ny tanàna ao an-toerana no sady filoha nasionaly ny antoko SVM. Ireo kandida 3 ireo izay mbola manohy ny fanangonana ny kara-pifidianana sy kara-panondro ny ireo mpifidy amin'ny alalan'ny fitetezana fokontany ihany amin'izao fotoana nateo aza ny fepetra sy fampitandrimana nataony teo anivo ny seny. Antony nova ny antoko SVM antsoavo amin'ireo tompona andraikitra. Fantatra ary ananana pirofo fa dia makany fokontany mitety ny vazatrano rehetrarehetra manangona ny kara-pifidianana sy ny kara-panondro le olona ry zareo de tehiriziny any aminy de mipetraka fanontaniana atao iny ary moa zany le izy de namoaka ny taratasy ny seny taorinan'izay fivoriana izay nilaza fa tena tsy azo atao mihitsy zany eo amin'ny lafiny fifidianana satria raisina toy ny kolokolo ara-pifidianana zany tsy azo ekeny zany tsy fanarahan-dalàna satria sady tamazana vola kely le olona tehirizina any ny kartany ampiasaina atao inona le izy samy raha malala zany fa rehefa tonga ny androm-pifidianana de misy fomba anaovana an'izany anerenan'ireo olon'ireo ahafantarana hoe tia mifidinareo. Manao propaganda ho an'ny antoko ny fitondrana ihany koa ny ministry ny fampianarana ambony sy ministry ny fanatanjahantena tao Mahajanga taratry ny tsy fanajana ny neutralité de l'administration izay mifehy mpiasa mpanjakana ambony tsy omba ny atsy na ny aroa. Zava-miteny fahalala antsika eto zany ka karaha olo miposy boka mijotso karaha mijotso boka androva iny olo fa milomay mijotso itsika miposy koa io malaky tonga de vita zany zany fahaizako anareo teto donc zany za eto miteny koa za mandeha mody tonga président de la république zany izany fahalala e satria nanino ray tapo aminazy jiaby ray tanàna aminazy jiaby fatombosoa zany hoe olo ray tapo amitsika olo miaraka ny aina amitsika atokisany président de la république ndao anao milatsaka Majunga toananay olo boka aminareo anefa ny andana mandeha atokisany izy amin'ny place-nareo na atokisany totondro ankoatra izay maro loatra ihany koa ny fihetsiketsehana tao amin'ny fanamboarana kara-panondrom-pirenena ho Mahajanga tranga izay mampanany amin'ny metrisy ny fikononkononana labato raha ny fanazavana trany. Io nefa ny anisany hoentina makany amin'ny pièce justificative iarahana amin'ny certificat de résidence makany manao an'ilay ordonnance. Betsaka ny any amin'ny fokontany any no mandat mijery tavan'olona hoe izy ny amena izy ny tsy amena certificat de résidence. Betsaka ny carte d'identité no mahazoazo carte d'identité eny ny olona afahana manao an'izany ka tsara le hevitra fototra ozy ny article 42 izay hoe alao mba tsy ho veryzoa ny vahoaka zay tsy tafiditra anaty lista tsy manina zany fa sokafana le izy ankehitriny kanefa de raha malala ary mino fa tsy ao Mahajanga rery io fa misy tady EOPF any ary tsy ny candidat ny afaka EOPF amin'izany fa misy komakomba amin'ny mpiasa-panjakana ny zavatra zay atao. Malona ireo tranga tsy fanarahan-dalàna tsikaritra tao Mahajanga ireo aizao aiza ny fampiarany fanjakana ny lalàna amin'ireo nandika lalàna ireo ny tsy fandraisana ndraikitra malona ireo tranga ireo izay hitarika ao amin'ny fifidianana feno kolikoly raha toka fifidianana madio mangarahara ary ekenrehetra no andrasany maro amin'ity fifidianana be ny tanàna ity. Ao anatin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany roa herinandro tsy ahatongavany fotoana ny fampelezakevitra amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina mafana ny toe-java-misy ao amin'ny commune Mboamalaza Miray district Antananarivo Avaradrano amin'izao fotoana izao misy mivoha miandany amin'ny ray amin'ireo kandida 5 mifaninana ao an-toerana ny be ny tanàna am-perinasa ny tenan'izay nandiso ny momb'izay nandritra ny fotoana no kasaina hitsofandrano ireo kandida rehetra atao an-toerana tanjona ny anatanterahana fifidianana madio sy mangarahara ivoahan'ny tena safidim-bahoaka marina ka hitondra fampandrosoana ny commune andao arahantsika ny fanampanazavana makasik'izay. Le saina sy le fomba fijery ao anatin'le zava-misy dia efa mametraka sahady hoe mendany atsiaroa ny be ny tanàna dia nanazava ny tenako hoe raha misy kandida ho toanako dia le kandida toanako ny tsofoko rano fa tsy nareo 5 nefa za tsy nanavaka fa dia izy 5 no natsoko dia aoka re mba tsy asiana an'izay fijery izay dia teo zany ny adevitra ny mafimafy
dia tsy nety nitovy mihitsy moa le hevitra zany dia izay no tonga n'le izy hoe tsy tanteraka. Aoka le kandida anankidimy a satria niantso ny mpanohana azy a sy ny mpanohitsaina teo a aoka aloha mba tsy hisy ny fifaninjehanareo, aoka mba tsy hifaninjika nareo samy kandida fa samy anazava mazava tsara ny programme anasany sy mba vinavinany hoe entina mpandrosoana na entina anovanana ty commune Mboamalazo miray ity dia mba ho tohizany hatramin'ny fahavitan'ny fampelezan-kevitra sy ny fandatsaham-bato rehetra tsy hisy ny korotana, tsy hisy ny anakorotana dia mba ho safidy mba hoaka madio tokoa ny voaka eto anivon'ity commune ity. Tontolon'ny fanatanjahantena vetivety ampiroboroboana ny sehatry ny baolina kitra malagasy no antony nananganana ny akademia fanamby ampiofandreo tanora matianina afaka ilalao anyvelany ihany koa. Tanora 12 hatramin'ny 19 taona no raisina ao amin'ny akademia ary aritra 5 taona ny fampiofanana. Ireo mpampiofana izay efa manomana ny fitsongana ireo tanora anaraka ny fiofanana ao anatin'izay. Efa hita taratra atao anatiny taona maro izay afasakamana talenta amin'ny sehatry ny baolina kitra ny tanora malagasy afasangy tsy ampy ny tohana omena azy ireo. Ho fampiroboroboana ny taranja baolina kitra najoro ary anofana zaza malagasy amin'izao fotoana izao fa ny akademia fanampy izay anofana zaza eo amin'ny sehatry ny baolina kitra. Mpanazatra sy mpampiofana baolina kitra miisa 4 no amolavola ireo ankizy. Anaraka fiofanana mandritra ny 5 taona ireo ao amin'ny akademia fanamby. Araka ny fanazavana zaza 4 hatramin'ny 30 eo no utazom ary uvulavulaina ho matianina. Manomboka ny alakamisy ho avy izao no anao ny fitsiriana ireo zaza sy tanora manantalenta amin'ny sehatry ny baolina kitra ireo mpampiofana ny fanazavana. Aorian'ny fiofanana amrena ny fivoany ireo tanora ireo ilalao amin'ireo kluba any ivelany ary ampitoviana amin'ny traikefa ananana ireo mpilalao any ivelany ny tanora malagasy. Tsisy écolage zany io. Tsisy io fa fitiavana avy aty aminay. Zay raha miasa amin'ny Monsieur Tahina, détection ny atao. Afaka tonga daholo rehefa ankizy manan-talenta. Dia afaka tonga daholo na izy na iza na avy any Amazanga izy na avy any Tuléar izy na vaiza na vaiza izy afaka tonga izy raha manan-talenta. Dia tezainao izy. Ny anankiray tsy le ankizy ireo ty le zavatra lazainy ty akademia le ankizy ireo raha ny tena izy tokony janona anatina trano anankiray fa efa eo andalana fanaovana an'izay. Efa eo andalana fanaovana an'izay zany hitambatra anaty trano anankiray ireo ankizy ireo. Ny zavatra anankiray koa tsy hoe manao entraînement isan'andro izy mianatra izy dia alarobia sy sabotsy dia lahady zay zany ny anaovany entraînement aloha zao fa rehefa vakansy izy dia manao isan'andro dia tous les samedi na dimanche misy match foana ataondreo ankizy ireo. Tanora 12 hatramin'ny 19 taona no horaisina sy hofanana ao anatin'ny akademia. Isan'ny manohana ity tetikasa ity ny kandida ben'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra. Na izany azy namafisiny fa tsy misy resaka politika ny fanohanana ny akademia fa ametraka zavatra tsara ho an'ny tanora ny tanjony. Ary ny antenaitsika dia averiko foana hoe akaro lenta amin'ny politika andao hanao politika vahaolantsika fa tsy politika mandalina ny olana lava zao fa ny vahaolana efa tsisy tsy mahalala fa miainga avany amin'ny zaza madinika raha tena ampandeha lavitra ny baolina kitra sika. Zao zavatra ho ataontsika izao zany dia ho apetraka eto amin'ny faritra Antananarivo aloha amin'izao voalohany zao ary antenaitsika hoe hivelatra amin'ny faritra Madagasikara rehetra. Ina dia n'izao dia hoe nga mandritra ny propagande ihany tsia manana contrat lava mihitsy zay zany hoe ny fotoana zany tsy hoe roa volana ny raha miasa fa amam-bolana maro nananganana azy ary mbola hanohizana azy ninninona valon'ny resaka fifidianana fa andao ny tanora no tsinjovana
dia tsy mialitsika amin'ilay fijery hoe fanabeazana aleo tsy ambakaina ntsony ny tanoratsika rehefa amin'ny fotoana ohatrao hoe andao anao tournoi kely ary dia mena maillot dia mena an'izao andao ilay tanora ho fanina fa misy opportunité lehibe ho an'ny tanora malagasy ary tsy hijanona eto an-tananarivo ihany fa ivelatra any amin'ny faritra ihany koa fa nisy fisafidianana ireo ankizy hiditra ao amin'ny akademia hafanampy hatrany fanazavana. Iazo antoamasina vetivetsika ao anatin'ity tranga mpiarahamonina ity. Vehivavy mpitanakasy point iray sy ny anadany no niara voatsatokantsy omaly ariva atao Mangarivotra Atsimo. Teo akaiky vavahady fodiana ny ramatoa no notsenainy ireo jolahy tamin'ny basy sy Antsimaranitra ka lasan'ireo jolahy ny versement mitetina 10 mety sy ray tapitrisa ariary sy ny finday afiasana. Ny famonjeny fokon'olona ary nentina teny amin'ny tobim-pahasalamana izy mianadahy rehefa lasa nitsoaka ireo jolahy. Erinora Zafimanana Koltoa Masina. Miala avy any amin'ny bazary Chantine Tanamboasaingy ity ramatoa ity no amonjy fodiana eto Mangarivotra Atsimo parcelle 2152 midina avy ao anaty posy tsy lavitry ny vavahady izy no nitsenain'ireo jolahy tamin'ny basy sy ny Antsimaranitra. Zay zany tao an-trano dia na teny olona hoe ny antso hoe vonjy eo fa mpangalatra e dia nivoaka zay tao an-trano dia tonga te moa zay dia nitale olona lorala nitondra n'le basy nylefa tany zay dia nivoaka dia zany fotoana zanaka anay le voatifra teo ambany dia le anadany zany niaro an'le raha le anabaviny dia nitombonjy re kiso avy teto le olona aloha tareny tsy hitanay fa izy zany ohatra ny olona antandro nitondra n'le basy niteny izy hoe malaky ireo ka isy malaky zay fony teninjere taminay dia le olona tokony andeha hanavitra anay zany nitonga nataonjere fanjeo tamina basy dia nilefa zany le olona jiabijiaby nanodidina dia le zanaka nefa nidaraboka teo ambany no vonjenay dia lefa ohatrany basina ohatrany basikily fa hoe tsy lancé reny tsy nipoka mihitsy le izy satria nitale mifanjoro le saka zany dia avy le anadany niaro anazy tonga dia nitrobary niatsy avy teto dia nilefa izy nagnantso vony sy taty agnatin'ny lakoronay eo amin'ny enina sasany izy tamin'ny fito latsaka teo ngamba navian'le action teo iny satria zay mbola agnatin'le mahandro ndrava ny asa zany le fandehan'le action teo nandeha tongotra dia nitsofoka tany hoe mahazo an'iny amin'ny madankolor mampandoky iny dia nitsofoka amin'ny lalamezina be any dia tsy tatrony zany fandehany tsisy moto nanao gagolina zareo roa ihany zareo nanao action teo. Voambana basy avokoa ny manodidina nanatry maso ity fanafiana amin'ny tampiadiana ity ka saotra tamin'ny manodidina ny nanolo tena amonjy ilay ramatoa izay efa feno ratra sy mitsirara amin'ny tany. Sendra nandalo zany za tamin'ny avy tana Mangarivotra Atsimo ndeha voakarabe dia sendra nandalo nahita vehivavy endan'olona roa zany ray mitazona antsy dia ray mitazona basy dia rehefa nahita an'io za za taitra be za dia hiazakazaka amonjy an'ilay vehivavy nefa misy bandiray aloha zany talohako manao akanjo maitsomaitso hoe anadan'ny le vehivavy andeha amonjy anazy dia rehefa tonga teo zany le ry nambanany basy le bandy nambanan'le anankiray basy zany dia za tao afara le bandy dia nahita an'iny za tonga dia verina za fa le bandy le anankiray mbola nirosy ihany le ry dia izy anisan'le voatsatoka antsy tamin'ny tratrany teo eo amin'ny 1m70 le eo zany ny alavan'izy lalahy dia ny ray manao lamba mainty le mitazona basy dia manao satroka mainty tena bien serré zany dia tsy hita ny tariny dia le ray zany tsy tazona tsara satria mitolona amin'le vehivavy izy dia tsy tazona tsara le tena tariny fa juste hoe azony zany le poketra dia lasa zalahy ny leva zany miazakazaka zalahy menasy izy sady zay olona ana dia ambana basy miala dia sady mandeha zalahy rola zalahy nitsoka nazo amin'ny dodone izy zalahy voazona zany le poketra dia lasa zalahy no nandeha tsisy fa mahita le basy le olona dia natahotra le olona zany roso anampy dia le ray ambanany basy dolo zay olona manatona dia za zany anisan'ny tratrany zay dia niembotra koa za satria so dia misy fiatraikana aty zany izy dia basy maintimainty kelikely zay izy nge tsy mitifitra fa manao soforma menasy fotsiny menasy mitodika ohatr'ozy dia mitodika afara dia miodina ohatr'ozy manambana le basy. Tsatokantsy intelo no nanjoy ilay ramatoa telo amin'ny 30 taona ny iray teo amin'ny lamosy ny ankavia ny roa kosa teo amin'ny sandry ny ankavia raha toka tsatokantsy somary lalina ary ankasarotana no nanjoy ilay anadahany 7 taona teo amin'ny faritry ny tratra ankaviatrany
mampiteny ny moana raha ny tsy fandriam-pahalemana misy aty tomasina amin'izao fotoana izao hoy ny fiarahamonina ka anaovana antsoavo amin'ny tompona andraikitra. Manao antsoavo amintsika eto Toamasina izay tegna efa mampiteny ny moana ary tegna mampalahelo le tranga amin'ny enina sasany mbola be olona mbola mazava ahoana zany ny ainana raha izao zany ny zavatra iainantsika eto Toamasina ka manao antsoavo zahay fokon'olona za eto moa zany sady mpiara-monina mpiray-vodindrindrina amin'ilay miaran'le tranga no sady mpiara-mivavaka ihany koa zahay ka manao antsoavo amin'ire tompona andraikitra isam-baratongany eto Toamasina mba andray ny andraikitra ny amin'izay tokony tandrifanareo sirairay avy nareo manoloana izao sy fandriam-pahalemana izay tegna mampatahotra ny voaka-trano mampatahotra ny andeha andro efa tsy andeha andro hariva tsonany zany amin'ny efatra angamba zany dia hiditra trano satria amin'ny enina sasany ary efa misy manao zao zavatra zao ny zavatra mitranga ka manao antsoavo aminareo tompona andraikitra indrindrindrindra moa zany nareo mpitandro filaminana mba andray ny andraikitra tompoko. Tsy mba afaka miary sy mitady vola am-pilaminana ny olona atao anatin'izao fiainana efa mihasarotra izao mitoetrany ny tebiteby sy ny tahotra na dia eo aza ny etsika fampandriana fahalemana andro amanalina ataon'ireo mpitandro ny filaminana marobe aty Tomasina. Tontosan'ny 4 novambra teo ny fanaovana soni fifanarahana ara-barotra teo amin'ny coopérative Soamila sy ny ketrika.com. Ny coopérative Soamila izay orinasa mpamokatra menaboanjo ao Ankifafa Fianaratsoa ary toanany FAO sy efa nahazo certificat de consommabilité avy amin'ny ministera-ny fahasalamam-bahoaka. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ality ankasitrahana hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny raha-pitsondray ary tomboko lasy tombo vavy aloha matompoko. Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.